ny tananao nanao ahy sy namboatra ampianaro aho mba hianarako ny didinao. Salamo fa 7:17 Fiaraha-miasan'Andriamanitra sy ny olombelona. Mahafinaritra zany satria nahoana? Satria ilay Andriamanitra izay mahay ny zavatra rehetra dia miantso ny olombelona mba hiara-miasa aminy. Mahafinaritra zany ary araroty zany ry havana malala zany hoe miara-miasa amin'Andriamanitra izany. Ianao ilay olombelona izay mpanota, ianao ilay olombelona izay tsy mendrika, ianao ilay olombelona izay tsy tanteraka, dia antsoin'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ity andro anio ity, izay zany no tanjontsika ary izay ny fanandramana izay hiarahantsika amin'Andriamanitra dia ny hoe miara-miasa amin'Andriamanitra. Fiara-miasa amin'Andriamanitra, fiara-miasan'Andriamanitra sy ny olombelona. Asan'Andriamanitra ny vatan'olombelona, sika olombelona dia asa tanan'Andriamanitra, noforoan'Andriamanitra sika. Ary ny momba antsika rehetra dia azadiny fa asa tanan'Andriamanitra ny momba antsika rehetra. Inona no andrasan'Andriamanitra amintsika ary? Inona no fiaraha-miasa mba andrasan'Andriamanitra sy ilain'Andriamanitra amin'ny olombelona? Dia mazava ho azy dia ny fitandremana, fitandrona ny tenantsika amin'ny maha asa tanan'Andriamanitra azy. Milaza an'izany ten'Andriamanitra. Korintana 1:9 dia mazava voalaza ny ten'Andriamanitra hoe moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'Andriamanitra ka dia tsy tompo ny tenanareo nareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia le tenantsika zany izay asan'Andriamanitra, raha misy manimba azy dia mba ho somban'Andriamanitra ihany koa izy. Ry havana malala, Andriamanitra dia miasa mba hamerenana eo amin'ny olombelona ilay endrik'Andriamanitra izay namoronana azy tany am-piandohana. Izay tokoa ny zavatra niseho, noforoana araka ny endrik'Andriamanitra ny olombelona. Fa inona niseho? Nanota ny olombelona dia niala le endrik'Andriamanitra, niova le endrik'Andriamanitra, rava, potika, simba le endrik'Andriamanitra, tsy hita intsony le endrik'Andriamanitra izay teny amin'ny olombelona. Noho ny fahotana, naka endrika hafa ny olombelona dia miasa Andriamanitra hamerina indray ny endriny eo amin'ny olombelona. Izay no fiaraha-miasa izay andrasan'Andriamanitra ihany koa amintsika olombelona. Ary andraisantsika anjara ihany koa izany asa izay tian'Andriamanitra ho tanterana izany dia ny famerenana amin'ny laony ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny olombelona, na ara-batana, na ara-moraly, na ara-pitondran-tena, na ara-tsaina ihany koa izany. Dia izay mahatonga antsika miezaka, manao fomba rehetra, miezaka mba hiverina eo amintsika izay endrik'Andriamanitra izay amin'ny lafiny maro samihafa no anatanterahana an'izany zavatra izany. Nomen'Andriamanitra ny olombelona ny tany mba ambolena, izay zavatra nataony tany am-piandohana. Genesisy 2:5-5 no milaza an'izany dia hoe ary Andriamanitra dia nitondra andra-lehilahy ka nampona azy tao amin'ny Saidena mba hiasa sy hitandrina ny saha. Inona ny tena tian'Andriamanitra atongavana ao anatin'izay rehetrarehetra izay? Dia ny hoe tian'Andriamanitra hifandray amin'ny zavaboary izay noforoniny ny olombelona. Izay ary tian'Andriamanitra handray anjara amin'ny fikarakarana sy fitandrona ny zavaboary, amin'ny fitehirizana ny hatsaran'izany zavaboary zany ny olombelona. Haitsika tsara zany rehetrarehetra zany. Ka tsy maintsy mampiasa tsika zany ny fotoanantsika, mampiasa ny fomba rehetra
zay azontsika ampiasaina, mety fitaovam-piasana maro samihafa io mba ahafahantsika miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fampirindrana ny zavaboary zay noforoan'Andriamanitra. Misy anjaran'ny olombelona eo amin'ny famerenana ny endrik'Andriamanitra indray. Misy anjarantsika. Toy izany koa zany eo amin'ny ara-panahy. Famerenana indray ilay endrik'Andriamanitra. De tsy inona fa ny toetran'Andriamanitra izany. De tsy maintsy misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny zanak'Andriamanitra sy ny olombelona zay nanota ka mibebaka amin'Andriamanitra izy. Zay rehetra nandray azy, hoy ny voalazan'ny Jaona 1:12 dia nomena hery ka tonga zanak'Andriamanitra izy. De izay mino ny anaran'Andriamanitra. Manolotra famindrapo sy fahasoavana amin'ny tafotafo ho an'izay rehetra mino Jesosy Kristy. Izy no manatanteraka ireo fepetra iankinan'ny famonjena ny olona. Isika kosa amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy manao ny anjarantsika amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fanekena ampinoana izany fitahiana zay nomena izany. Miasa Andriamanitra, miasa ihany koa ny olona. Ary tsy maintsy manohitra amin'ny fakapanahy ny olona ka manovo hery avy amin'Andriamanitra. Dia tonga mpiara-miasa amin'ny Kristy izy amin'izay fotoana izay. Ravana malalo, Jesosy de voalaza fa hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. De tonga teto Jesosy, maty izy mba hamonjena antsika amin'ny fahotana, fa manana anjara asa itsika fiara-miasa amin'ny Jesosy Kristy manohitra ny fakapanahy. Anjarantsika ny miezaka manohitra ny fakapanahy amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny hery avy aminy, de tsy inona fa ny fanahy masina izany. Andeha angataka an'izany afatra izantsika mba ho tanterahan'Andriamanitra amintsika androany, izany hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izany. Vavakantsika fiaraina isany an-danitra eo, misaotra noho ny amin'ny famindraponao satria antsonao mba ho mpiara-miasa aminao izahay. Aoka mba ho fiainanay tokoa zany, tsy androany ihany fa isan'andro mihitsy, dia aoka mba ho tanteraka eo aminay izany fiaraha-miasa aminao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.